voalaza hoe sambatra ny nona mangetaheta ny fahamarinana fa izy no ovokisany na aizy olo io na aizy olo io na inona trangan-javatra misy azy a na manahoana manodidina azy eo a fa rehefa ny olona anankiray ny tena marina ao anatiny ary tsy miolakolaka fa tena hoe mangetaheta marina eo anatrehan'ny tompo miteny aminy foana ny tompo manazava aminy foana ny sitrapony endry io Jesosy endry Jesosy amin'ny teny rehetra avy voalaza teo ary Jesosy ny teny mihitsy hoe tsy ny olona manao tompotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony ray izay any an-danitra maro izy izy no avy amin'izany fotoana zany a ilaza hoe tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zay tsy efa nanao fagagana tamin'ny anaranao va zay fa hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa tsy fantatro misy nareo na oviana miala amiko ianareo mpanao meloka tsy ny famoahana demonia no midika fa ao anaty sitrapon'Andriamanitra ahako tsy ny fanaovana ka fahagagana no midika fa ao anaty sitrapon'Andriamanitra ahako na mitsangana amin'ny maty afaka 3 andro ary olona io rehefa atsanganao tsy midika mihitsy zany hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao na mahiratra ary ny jamba na mandeha aza ny klemaina na miteny aza mona tsy midika mihitsy zany hoe ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona ray satria ny devoly ao ambadika izay koa miasa ny devoly mamitaka ihany koa azay ny anarany hoe lay ratsy lay fetsy ary zao fotoana zao fotoana ny fitaka fotoana n'le fitaka mandehandeha eto amin'izao tontolo zao mahamitahana ny olona tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy halala ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy amin'ny famindrapon'ny tompo ny fahasoavan'ny tompo tsy hisy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy amin'ny famindrapon'ny tompo sy ny fahasoavan'ny tompo tsy hisy halala ny sitrapon'Andriamanitra fa noho ny famindrapon'ny tompo noho ny fahasoavan'ny tompo noho ny fitiavany no halalany ny tsirairay ny sitrapon'Andriamanitra ahafahany mandeha amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany mahatonga an'Andriamanitra ankasitraka azy fa be tabe ny zavatra tranga ary zay efa nampianarana antsika teo hoe ahoana ny alalana ny sitrapon'Andriamanitra fa arakaraky ny fankazaranao amin'i Jesosy no halalanao ny sitrapony arakaraky ny fankazaranao amin'i Jesosy no afantaranao ny sitrapony arakaraky ny fankazaranao amin'ny olona anankiray na vadinao io na rainao io na reninao io na ny zanakao no afantaranao azy tsara tsy zay ny afantaranao azy hoe loko maitso ve nytiny sa loko mena nytiny sa ino ny afantaranao azy hoe inona ny sitrapony inona zavatra tiany arakaraky ny fankazaranao aminy fa raha tsy mifankazatra amin'le olona ianao tsy ho fantatrao mihitsy momba moan'iny olona iny tsy zavatra tiany atao raha tsy mifankazatra tsara amin'ny Jesosy tsika raha tsy manakaiky an' Jesosy tsika raha tsy eo atongotry Jesosy tsika tsy ahalala ny sitrapony mihitsy raha olona ny arahantsika dia ny fisainan'olona no arahantsika raha olona no arahantsika dia hevitry ny olona sy ny fomban'ny olona no arahantsika nefa iny hevitry ny olona sy ny fomban'ny olona iny mety tsy fombanao sy tsy hevitrao ary tsy hevitr'Andriamanitra koa ary fa mety hevitr'Andriamanitra ho azy fa tsy hevitr'Andriamanitra ho anao mety fomba an'Andriamanitra ho azy fa tsy fomba an'Andriamanitra ho anao halleloia mety tenen'ny olona mety nytenen'Andriamanitra izy hoe ianao misaroana aloha dia ho azy rery zay misaron-doha zay fa tsy ho anahy tsy ny sitrapon'le olona avy amin'Andriamanitra ho azy no andeha anaovana an'iny ho an'ny olona ray manontolo hoe misaroana aloha daholo nareo fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ho anao zay fa tsy sitrapon'Andriamanitra ho anahy amen ohatra fotsiny zay fa mila mifankazatra amin'i Jesosy tsika mifankazatra amin'i Jesosy ve ianao mifankafantatra amin'i Jesosy ve ianao sakaizan'i Jesosy ve ianao hoy Jesosy matsain'ny mpianatra hoe tsy atsoko-tsony hoe mpanompo nareo amin'ny Jaona 5:10 tsy atsoko itsony hoe mpanompo nareo fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa ianareo ataoko hoe sakaiza fa ianareo efa ampafantariko zay sitrapoko mpanompo ianao sa sakaizan'i Jesosy mpanompo ianao sa sakaizan'i Jesosy ao amin'ny lalan'i Jesosy ve ianao zao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao zao
ankasitrahan'andriamanitra ve ny fiainanao zao, ao amin'ny lalana sitrak'andriamanitra ve ny lalana andehananao zao. Zay ngamba ny fanontaniana ataoko hoe voalohany indrindra tsara valiana mialoha zay fanontaniana hafa koatra ny rehetrarehetra, satria miankina amin'izay ny idiranao fanjakan'ny lanitra na tsia. Raha vo diso lalana ianao, raha vo diso ny tanjona ny zavatra kendrena, dia maty antoka, maty antoka, maty antoka mihitsy. Miziriziry amin'ny zavatra tsy izy, miziriziry amin'ny lalana tsy izy, miziriziry amin'ny toetra tsy izy, miziriziry amin'ny fomba tsy izy, miziriziry amin'ny fanao tsy izy. Fa ny olona koa rehefa miziriziry nge dia azambain'ny tompo e. Ny olona rehefa manao fanahiniana hitoetra amin'ny zavatra anankiray tsy sitrapon'Andriamanitra, dia ny hafarany tsy henintsony hoe tsy ao anaty sitrapon'Andriamanitra izy, tsy fatantsony hoe jamby izy, tsy fatantsony hoe donto izy, tsy fatantsony hoe lalana any amin'ny tsy izy nge ty alehany ity. Tsisy an'ilay bitsika ntsony eno, tsy enontsony ilay bitsika ny fanahy fa saronao, dia lasa rotina le fiainana, dia lasa anarana fotsiny Jesosy, fantatra fotsiny Jesosy, lasa teoria le famarinana ten'Andriamanitra fa tsy iainana intsony. Salamo 5:20 dia milaza hoe fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy. Salamo 5:20. Andininy 12. Iza no lehilahy matahotra an' Jehovah, izy no ampianariny izay lalana tokony hovidiny. Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa ary ny taranany andovany tany. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy, ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Fa ny masoko mijery an'i Jehovah mandraka hariva, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika rato. Inona ny fepetra ahafahanao malala ny sitrapon'Andriamanitra? Raha io baiboly io vakiana, raha le vakiana teo no raisina ny heviny. Inona ny fepetra ahafahana mahafantatra ny lalan'Andriamanitra, ny fisainan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra? Manana fatahorana n'Andriamanitra, fatahorana midika fanajana, fatahorana midika fiankohofana, fatahorana midika fanekena fa Andriamanitra dia mamaly ny olona araka ny ataony tsirairay avy. Paul dia milaza mihitsy any amin'ny Galatiana hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay nafafon'ny olona no hojijainy. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay nafafon'ny olona no hojinjainy. Raha mijinja amin'ny nofo izy, dia raha mamafy amin'ny nofo izy, dia hijinja ny nofo ary fahafatesana no vokatry ny nofo. Fa raha mamafy amin'ny fanahy izy, dia hijinja amin'ny fanahy ary fiainana ny fihevitry ny fanahy. Mizara roa ny olona kristianina, ny ray ara-nofo, ny ray ara-panahy. Ny ara-nofo tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Galatiana ihany dia milaza an'izay. Zay manao ireo zavatra ireo izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona ara-nofo. Fa ny olona ara-panahy tsy misy lalàna ozy manohatra an'izany, ankasitrahan'Andriamanitra izy. Zany hoe le fahafantaranao sitrapon'Andriamanitra dia miankina amin'le fankazaranao amin'Andriamanitra, ary le fankazaranao amin'Andriamanitra misy fanajana lalina sy tahotra anazy. Inona ny sitraponao Jesosy? Fa tsy hoe inona ny sitrapoko. Tia ny sitrapoko Jesosy, atao voatra nyity le izy. Amin'izao fotoana izao nge Jesosy baikotsika. Amin'izao fotoana izao Jesosy baikotsika. Amin'izao fotoana izao Jesosy tariantsika. Amin'izao fotoana izao Jesosy stomontsika. Tia Jesosy zao. Marina sa diso? Jesosy no tompo. Jesosy no tompo. Jesosy no mpanapaka. Jesosy no Andriamanitra. Jesosy no andriana. Ary ny olona anankiray rehefa tonga eo amin'i Jesosy,
amin'ny voalohany izy loha rehefa tonga am' Jesosy reto ny a Jesosy ny tia koa lista be mihitsy grand A petit A croix kely soraty eo am' Jesosy eo de ôly zay tianao fa avaliny anao fa ianao ve mba mangetaheta hoe inona moa ny tiany Jesosy ho anaty ianao hoe mba maniry inona moa ny sitrapony Jesosy inona ny tianao ataoko Jesosy zay le voalaza teo hoe Jesosy mahafinaritra Jesosy malefaka Jesosy tsy mikikika Jesosy tsy masika Jesosy tsotra Jesosy de ararotin'ny olona tsinony zay fahatsoran Jesosy zay de lasa tsy Jesosy ny mpanapaka tsy Jesosy ny tompo fa Jesosy ampiasaina tanteraka zay tia natao fa mahafantatsika mafy mihitsy ve zany hoe Jesosy zany hoe Andriamanitra Jesosy zany hoe mpanjaka Jesosy zany hoe ny ambony indrindra ary io izy lazainy hoe nareo aza matahotra zay mamono ny tenanao de maty anao de zay fotsiny fa matahora zay mavita mamono ny tenanao sady mavita mitondra anao any amin'ny elo iza mavita an'izay Jesosy ny mavita an'izay mila falajana lalina Jesosy mila fahatahorana an Jesosy mila fiorenana sy fitoerana tsara ho am' Jesosy hoy Paul hoe nareo izy hatramin'izao dia ronono foana nomeko anareo raha ny fahelan'ny fotoana tsy tokony ho ronono tsony nomena anareo fa de mbola ronono ihany nomena anareo fa ny ronono de ho an'ny zaza fa ny vetikanina de ho an'ny olo-dehibe ny olo-dehibe zay zatra ary efa manana discernement mahafantatra maheno hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra inona ny tian'Andriamanitra inona zao sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra zao lehibe ve ao am' Jesosy ianao sa mbola zaza ao am' Jesosy firy taona ianao zay tao am' Jesosy mbola zaza ara-panahy foana ve mbola mihinana ronono foana misotro ronono foana ve sa efa mihinana ny vetikanina fa ny vetikanina ozy izy de natao an'ny olo-dehibe ary ny olo-dehibe de afaka mamantatra zay tokony ho fantatra zanak'Andriamanitra am'izao fotoana de giazana zanak'Andriamanitra am'izao fotoana de poretina terena ary lasa zaza tsy ampitaona daholo mila mpamana mila mpitantana mila mpitondra mila mpitaiza Jesosy am'te misy hoe ao Matthieu 13 aza am'te misy olona nareo hoe ianareo ny raiko na ianareo ny directeurako fa raha ihany ny directeur anareo de Andriamanitra any an-danitra raha ihany ny rainareo de ray any an-danitra mila mitombo ao am' Jesosy tsika alalantsika ny sitrapony ny ondriko mihain'ny feoko ary malala ny feoko izy fa ny feo an'ny pikarama be da be ny pikarama am'izao fotoana tsy anony afantany fa tsy feo an'ny raiko zany fa ny feoko izy no enony mba mihain'ny feo an' Jesosy ve ianao ahoana ny anona feo an' Jesosy baiboly ato ny sitrapon'Andriamanitra ato ny famarinany tenin'Andriamanitra ahoana ny anona Jesosy mifankazara am' Jesosy kolokolo le fifandraisanao aminy kolokolo le fiainam-panahy miaraka am' Jesosy am' vavaka am' firesadresahana aminy eny an-dalana am' firesadresahana aminy eny ambony bus am' firesadresahana aminy eny ambony eny atokotany am' firesadresahana any eny an-jaridaina am' firesadresahana azy rehefa manao raharaha ao an-dakozia satria fanahy masina ao anatinao fa tsy hoe eto ambobao midy eto ny fanahy masina de rehefa mirava ianao de tsisy fanahy masina indray de tonga indray anao milady eto indray Jesosy miandry anao Jesosy tsy miandry anao zany eto Jesosy ao anatinao raha manana an Jesosy ianao na tonga eto anao na tsy tonga eto rehefa ao aminao Jesosy ary zay ny sitrapon'Andriamanitra any am'izay andehananao zay ny zava-dehibe halleloia raha mitory an'izao teny zao ary raha mitarika ny olona iaino tenin'Andriamanitra zay misy le vavaka natao an-tranabavy teo hoe tsy ampidera olona tsy hitondra olona eo amin'ny olona tsy hitaona olona ao amina fikambanana na ao amina trano fa hitaona olona ao am' Jesosy halleloia hitaona olona ao am' Jesosy hifankazatra am' Jesosy halala an' Jesosy ho tia an' Jesosy ho volavolain' Jesosy amboarin' Jesosy halleloia hoy Paul hoe tsy ny tenanay ny torianay tsy ny tenanay ny torianay fa Jesosy no torianay zay tsy psykology
zay tsy psikiatra, zay tsy astrology. Inona ny ataon'ny psikology sy ny psikiatra sy ny astrology? Manao consultation any aminy ianao. Dia manontany ianao hoe tsara ve ny andehanako makany Mazangara pitso? Mety ve ny anorenako trano amin'izao? Mba mikasa ho any an-dafy ny zanakay, ahoana ny hevitrao? Dia rehefa reraka sy vizaka sy lanadalaka ianao dia mitady psikology ianao na mitady psikiatra mba maivamaivana anao. Dia lasa ianao mijery horoscope amin'ny gazety, lasa ianao mijery horoscope amin'ny boky. Hoe manahoana ny fiainako? Be da be ny kristianina mercenaire milaza fa mpanompon'Andriamanitra fa maka plasin'i Jesosy. Izy aloha, izy malala ny sitrapon'Andriamanitra, antanio izy, eno izy, makarany dia vo aminy, miresa aminy. Fa za milaza aminao io izy Salamo 5:20 io, iza ny lehilahy matahotra an' Jehova. Tsotra, zay ny fepetra. Iza ny vehivavy matahotra an' Jehova. Fa lehilahy sy ny vehivavy matahotra an' Jehova ampianariny zay lalana tokony ho fidiny. Halleloja. Miaraka amin'i Jesosy tsisy plan tonga dia mipetraka. Ohatra amin'ny boky hoe iny ny boky dia arao ao ny teknika fomba fanaovana an'izao sy zao. Miaraka amin'i Jesosy tsisy plan. Fa miaraka amin'i Jesosy tonga dia mandeha salamy rivotra. Zay tiany hitondrana anao. Mandeha isa minitra isa segondra. Inona indray sitraponao amin'ity? Inona indray sitraponao amin'izao? Ahoana indray ny amin'izao? Ahoana indray ny amin'izao? Zany hoe raha vao tapaka kely fotsiny fifandraisanao amin'i Jesosy, jamby ianao dia very ianao. Dia misy feo hafa tonga eo dia ke lazainao fa feo an' Jesosy. Mifankazara amin'i Jesosy raha lasa anabavy. Aza rehefa tonga eto am-bobo ihany vao hamaky baiboly. Aza rehefa tonga eto am-bobo ihany vao hivavaka. Aza rehefa tonga eto am-bobo ihany zay vao hanao hira fiderana. Mifankazara amin'i Jesosy manao hira fiderana ao an-trano, eny an-dalana, any amin'ny toerana rehetra. Mifankazara amin'i Jesosy isaky ny misy hirika kely mamaky baiboly. Mifankazara amin'i Jesosy rehefa misy hirika kely dinio ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina no manazavanao amin'izany. Fa tsy hoe tena tsy eo le rahalahy ry tsy afaka hanazavanay zany, tsy afaka mpianatra anay zany, veritsika raha vao zany. Voaozina zay olona matoky olona, Jeremia 7:20. Veritsika raha vao iantehatra manolona foana. Jesosy ny tena voaloboka. Jesosy ny tena iraisana. Halleloja. Ampahany ny eto. Ampahany kely ny eto izarana amintsika. Fa ny fiainantsika ny 4% amin'ny fiainantsika ny eto. Vitsy. Latsinainga hatramin'ny sabotsika tsy miona mihitsy. Tapakandro ny alahady tsika ny miona. Tsy ampy zany raha izany fotsiny enonao tenin'Andriamanitra sy ifandraisanao amin'i Jesosy. Tsia. Sao dia diso hevitra ohatran'ny olona hoe makany am-piangonana no mahavoavonjy azy. Fa tsy makany am-piangonana no mahavoavonjy anao. Sao dia diso hevitra ohatran'ny olona hoe mandoha vola sy mandoha didiny no mahavoavonjy azy. Tsy ny mandoha vola sy mandoha didiny no mahavoavonjy. Fa ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako? Raha toa amintsika tsirairay avy reto mbola tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainany aza manaiky fa eritrereto hoe androany inona izay. La veritsika raha tsy fantatsika akory ny inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Nataon'Andriamanitra haninona ianao? Nataon'Andriamanitra hanao inona ianao eto tany? Inona ny antom-posianao eto tany? Hanao inona ianao eto tany? Inona ny antony iainanao? Andeha ho aiza ianao? Raha tsy fantatrao zany fa mbola barainga amin'ny fiainanao. Dia tena anisan'ny mampalahelo indrindra. Anisan'ny tena hoe mahatiantoka satria miaina foana. Miaina fahatany. Miaina tsisy vina, tsisy tanjona, tsisy zavatra mipetraka. Jesosy no mpanolotsaina. Jesosy no mpanolotsaina. Jesosy no mpanolotsaina. Jesosy no mpitarika. Jesosy no entraîneur. Jesosy ny directeur. Jesosy any raha lasa anabavy a Jesosy any. Halleloja. Zay dia fitaovana fotsiny, zay dia tsinitsinona. Mety rehefa avy eo zay dia maty. Fa Jesosy tsy maty zany, Jesosy velona mandrakizay. Jesosy eo foana. Jesosy ve lohany amin'ny fiainanao. Jesosy ve voaloboka iraketanao azonao fiainana. Halalanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao sy amin'ny ankohonanao sy amin'ny mombanao rehetra. Fa hoy izy hoe ny fahatahorana an' Jehova. Izany no ampianariny.
izy no mampianatra ny lalana, izy no mahatonga anao hitoetra amin'ny soa, ny taranako ao mandova ny tany ozy izy, ny fisainan'Andriamanitra asehony aminao, ny fanekeny ampahafantariny anao. Haleloia. Zany nazaraina amintsika hoe Jesosy ihany. Jesosy ihany. Tsy lavina mihitsy eo ny zoky ara-panahy, eo ny rahalasaina bavy, afaka ilana hevitra, afaka nytanina, afaka mifampitantana, tsy lavina mihitsy zany, ary zay mihitsy naperak'Andriamanitra. Fa ianao sy Jesosy mihitsy aloha, ianao sy Jesosy mihitsy aloha, mifankazatra ve? Efa sakaizan' Jesosy ve? Efa ao am' Jesosy ve? Haleloia. Fa zay ny zava-dehibe. Zay ny zava-dehibe. Fa raha vao tsy zay ny zava-dehibe amintsika hoe Jesosy mipenipenitsika. Tena mipenipenitsika, voatetitsika daholo io milaza fiangonana rehetra io. Lasa consultant amin'ny resaka fiangonana ianao. Hainao daholo le atsy amin'ny gosy, hainao le arỳ an-davamamba, hainao le arỳ 67, hainao le arỳ Andohalo, hainao le arỳ Pasapito, hainao daholo ty rehetrarehetra ty. Jesosy tsy hainao. Consultant tetezinao daholo io rehetrarehetra io. Za miteny aminao Jesosy ihany atonona dia ampy. Haleloia. Jesosy zany raha lasaina bavy velony zany a. Jesosy zany raha lasaina bavy miteny zany a. Jesosy zany mampiseho ny sitrapony aminao zany a. Mipetraka eo fotsiny ianao dia efa misy hevitra tonga tampoka ao andohanao. Jesosy anie zany. Mipetraka eo fotsiny ianao dia efa misy zavatra manaiky mavesatra anao ao anatinao ao. Jesosy no efa mibisika aminao. Raha mifankazatra amin'ny Jesosy ianao, fantany hoe efa misy feo hafa mandeha foana koa manodidina eo. So dia fihevitry ny nofo. So dia fihevitry ny nofo. Fa mifankazara amin'ny Jesosy, mandehanao amin'ny Jesosy. Vizana ozy ny andrandra vitana, vizana ny tady za iarena, vizana ny andrandra famonjena. Zava-pola ihany, ny herim-poko lany fa anio anandrana iaraka aminao. Jesosy ihany atoro aminao. Jesosy fotsiny, tsy mijery ny hafa. Jesosy marina zany. Zay lazaiko anao tsy afaka moka boky ah, fa io fiainana io. Fiainana io hoe inona ny tiany Jesosy, inona ny sitrapony Jesosy. Rivotra mitsoka amin'izay tiany tsy fantatrao iny ny avaizana ho aiza. Ohatr'izay ny olona tariny fanahy, tsy voarindrina ao anaty rindrina efatra tsony zany, tsy voafehinao amin'ny resaka fahafolo-karena, tsy adidy sy rakitra sy vola tsony zany, satria fanahy masinao anatiny tsy baikono zany tsony hoe tsy maintsy fahafolo-karena, tsy maintsy vola salam'izao, tsy maintsy any amin'ny ritoerandry, tsy maintsy zao. Ha, fanahy masina mitarika anao amin'izay tiany ale, amin'izay tiany atao. Eno izy. Jesosy no mibaiko, Jesosy no mitantana. Fa zay zavatra rehetrarehetra voaray avy amin'ny tompo ka omeny anay, zaraina amintsika tsirairay avy. Haleloia. Tsy tazona antsika amin'ny rindrina efatra mihitsy, tsy tazona antsika amin'ny toerana eto mihitsy, tsy anageja antsika eto mihitsy. Tsika angambareo afaka miteny mihitsy fa tsy misy mihitsy hoe nantanintsika nanaovana compte rendu aizy nareo tsy hita mihitsy. Na ahoana ianao tsy tazana intsony. Tsy manazy, tsy matahotra zay ny aminareo e. Jesosy mahalala anareo dia mitondra anareo any. Rehefa tsy tonga anareo Jesosy zay tsy nampatonga anareo. Tonga indray nareo, tonga zay nareo Jesosy zay tongava indray. Tsy reraka sy lasa alahelo sy hisambotra anareo zany no atao. Fa zay mahatoky fa tiany Jesosy nareo. Zay mahatoky fa Jesosy mitata anareo any amin'izay tiany hitondrana. Haleloia. Dadasika be zao tontolo zao tsy voafehy. Fa ao le mpiandry tsara mifehy anao, ao le mpiandry tsara mitarika anao, ao le mpiandry tsara mitondra anao, mivoaka sy miditra. Tsy mahafinaritra be ve le libre ao am' Jesosy? Efa naterina ny badza, efa naterina ny akanjo. Haleloia. Haleloia. Miasa Jesosy, miasa ny tompo. Efa naterina le badza sy le akanjo ny vaony oloko. Efa libre ao am' Jesosy izy zao. Haleloia. Lafaka miresaka sika rehefa avy eo. Le fahafahanao am' Jesosy raha lasaina bavy zava-dehibe. Natsona amin'ny fahafahanareo, aza vela gezain'olona intsony a. Aza vela fehezon'olona intsony a. Ajao ny olona, tiavo ny olona. Fa Jesosy a tompona. Jesosy arana, aza matikena maso olona. Aza menamenatr'olona. Raha menatra ianao ozy Jesosy, menatra anao koa ianao atrehan'ny zanak'olona. Raha mila sitraka aman'olona ozy Paoly, tsy mpanompon'i Kristy. Fa ny zavatra tena mampangetaheta ny zaran'izao teny zao, zaran'izao afatra zao, ianareo tsirairay avy mahalala an' Jesosy.
ianareo tsirairay avy mifampitatana am' Jesosy hoe ino fa mifampitatana am' Jesosy lasa velona e fampatsiaro ambavaka rehefa tokony miona de miona rehefa tsy miona de tsy miona ndray any an-danitra miona raha tsy tafahoana. Halleloja satria Jesosy ao anatinao. Ahoana mahafinaritra be le tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 rehefa avy nataony Philippe Batisa le tandapy Etiopiana. Nazavainy tsara ny Isaia fa 3:10. Voazava ny Isaia fa 3:10 de resy lahatra le miaramila le tandapa Etiopiana de hoy izy hoe io ny rano inona manaka anazy atao batisa. Io ny rano inona manaka anazy atao batisa. De hoy izy le Philippe diakona evangelistra feno ny fanamasina de hoy izy Philippe hoe alao no mianatra 3 volana aloha nao vao tokanana zay nao vao atao batisa. Zay lazay Philippe. Hoy izy Philippe hoe alao aloha anao any amin'ny fiangonanay de alao aloha anao mianatra ao de zay nao vao atao batisa. Zay natao Philippe. Za hoy izy Philippe hoe alo avy aloha ny fahafolo-karena zay nao vao manao batisa. Zay natao Philippe. Alao aloha no miditra sampana jereo daholo le sampana mety aminao ao aminay ao zay nao vao atao batisa. Zay natao Philippe. Za hoy izy Philippe hoe afaka ataoko batisa ianao fa zao tsy mihetsiketsika ao aminay tsony ianao. Tonga de fenoy ty fils de renseignement ty de lazao hoe ohatry ny isam-bolana no vitanao. Zany ataon'olona am'izao fotoana mangataka batisa ianao fepetra be takin'ino zany de davina ataonao. Fa hoy izy Philippe hoe raha mino ianao afaka atao zany. Tsotra raha mino ianao de afaka atao zany zay fotsiny. Halleloja. Mino aho izy Philippe hoy izy le tandapa nataony batisa vita ny batisa tampotampoka eo entiny fanahy misidina fotsiny Philippe. Tsy hita teo am-pitoerana teo izy lasa izy de fahaloza izy nanohy lala ny Philippe. Halleloja. Tsy nanahy Philippe fa iny tandapa iny Jesosy no mitazona an'iny hatramin'ny farany. Ny olona tsy anahy, ny olona tsy atsika, ny olona an Jesosy. Ny ondry an Jesosy fa tsy atsika. Tsisy ampanahy atsika, tsisy ampatahotra atsika ny am'ireo. Ny ondry ko miano feo koa Jesosy. Ny pikarama tsy henony, izaho no henony. Eo ambony ty vatolampy ty no anorenako ny fiangonako. Iza no miteny? Jesosy no miteny. Eo androny ty vatolampy ty no anorenako ny fiangonako. An Jesosy ny fiangonana. An Jesosy ny lay fanorenana. Ary ny olona anankiray rehefa babon Jesosy iny rehefa midarabika eo anatrehan Jesosy, Jesosy miantoka an'iny 100 isan-jato idiran'iny any an-danitra. Halleloja. Fa tsy sika velively. Halleloja. De lasy Philippe fa izy nanohy lalany nandeha sisizdy nateny vita le batisa. Zay le fahafahanao am Jesosy. Le tandapa avy eo Jesosy indray mitarika azy tany mety misy olona naseho andray hoe tsy haiko ry Paul indray nihitany teo avy eo sisy be da be zany ny zavatra nitariany to. Fa ny olona am'izao fotoana atao otazy, atao otazy any anaty trano be de arahana ny fiainany sy ny momba azy rehetra. Nefa ny ao amin'ny mpitarika anao amin'ny lohany ao ny akamarony Illuminati, franc-maçon, nandray vola be, nandray fahefana avy amin'ny Satana ary tsisy herin'ny fanahy intsony. De jamba koa no masonao tsy afaka ao tsony ianao raha tsy Jesosy manafaka anao tao. Iza ny fanafahan Jesosy. Halleloja. Efa natsona fahafahana anao za velo gejain'olona intsony. Amen. Olona afaka ao am Jesosy mandeha miaraka am Jesosy. Jesosy ny mahakarakara, Jesosy ny mahavita zanak'Andriamanitra ao am Jesosy mandeha araka ny fanahy. Amen. Mahareta raha lasaina bavy. Mahareta raha lasaina bavy. Tomoera tsara ao am Jesosy. Fa aza vela ho fitahan'ny olona ary hogejay indray amin'ny fombafomba mpivavahana sy ny rafidrafitra sy ny sisa mifankazara am Jesosy. Halleloja. Halleloja. Manana an Jesosy raha lasaina bavy tsara, mahafinaritra. Manana an Jesosy tsy hitaitra,
manana an jesosy tsy mikorapaka, manana an jesosy kalma, manana an jesosy tonya, manana an jesosy tsy mipenipenina, manana an jesosy tsy mivezivezy nikavy-javatsotsony a le zavatsoa misy nefa hita aonao jesosy rehefa osamborona, rehefa osamborona jesosy de avy avy amin'ny petera tonga de nesorony petera ny sabatra nikapainy ny sofon'lay le mpisambotra de hoy jesosy avereno amin'ny trano ny sabatra ao, avereno amin'ny trano ny sabatra ao, za tsy maintsy manao ny sitrapony raiko, tsy fantatrao angabo izy fa raha zao a no miteny fotsiny amin'ny raiko anarao anjely marobe a tonga angeny anjely. Halleloia. Raha jesosy ny ao anatinao, raha ny fahefana sy ny hery omeny jesosy ianao ny ao anatinao, tsisy ampikiropaka anao, tsisy ampatahotra anao, tsisy ampanahanao. Halleloia. Fa rehefa ao anatinao jesosy mitony, be ny ady, be ny fitsapana, be ny fanenjehana, be ny fahoriana. Ozanao hoe misy fahoriana ve? Zao no natoko 2:7 eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky nareo efa naresy zao tontolo zao. Isa raha mandeha iny teny iny de eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa maresy zao tontolo zao nareo, raha lozikan'olombelona. Fa izy hoe eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho je suis jesosy miseho présenté anao raha lasaina baka, izaho efa naresy zao tontolo zao. Rehefa fandreseny jesosy, fandresena ho anao koa zany, fa tsy mandresy anao raha vao tsy eo amin'ny jesosy. Tsy psykôlôzia kretiana ny ampandresy anao, tsy resaka fahatanjahan-tsaina no nampandresy anao, tsy resaka amparahatoka ny avovonjy anao, tsy resaka amparahatoka mahavoavonjy anao sy mamany olanao, fa avetavetana eo mason'Andriamanitra zany, fanaovana tsinitsinina ny jesosy zany, fanaovana tsinitsinina ny azo fijaliany zany, ary manohitra ny azo fijaliany zany, fa ny mahavoavonjy anao jesosy irery, jesosy irery. Fa zao mila maharitra hatramin'ny farantsika, mampitandrana ange jesosy, mampiomana ange jesosy. Eto amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, fa matoky fa izao efa naresy zao tontolo zao e, so de hoe hiditra ao amin'ny jesosy de ilamina. Tsia, rehefa miditra ao amin'ny jesosy a, maninona? Misy ny ady. Rehefa miditra ao amin'ny jesosy a, misy ny fizahan-toetra. Rehefa miditra ao amin'ny jesosy a, miditra ny fitsapana, miditra ny testa rehetrarehetra, fizahan-toetra maro isan-karazany. Aleo de lazaina amintsika izay, mamitaka be anao hoe rehefa miditra ao amin'ny jesosy ianao de tena mandeha tapis rouge. Mamitaka be anao raha miteny rehefa miditra ao amin'ny jesosy ianao de comme sur des roulettes ozy ny vazaha. Miditra ao amin'ny jesosy raha le tena jesosy Yehoshua Masiany idiranao. Za miteny aminao fa amboarin' Jesosy ianao, amboarin' Jesosy ianao, tefeny ianao, volavolaina ianao, satria ianao tany amin'izao tontolo zao nanana ny fiakanjonao, tany amin'izao tontolo zao nanana fomba fisakafonao, tany amin'izao tontolo zao nanana fomba fiogovolonao, tany amin'izao tontolo zao nanana fomba fiakanjonao, tany amin'izao tontolo zao nanana ny namanao, tany amin'izao tontolo zao nanana ny razambe anao sy ny fiavianao sy ny sisa. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao, fiavianao de fiavianao de fiavian' Jesosy. De amboariny volavolaina ianao, de ny amolavolana ianao ampandaloviny ianao ny fizahan-toetra, fitsapana, ny ady maro isan-karazany. Raha tsy mandalo an'izany ianao, mieritrereta ianao sao de tsy ao amin'ny Jesosy. Ny Hebreo 10 de milaza mihitsy hoe ny tena zanaka ozy izy, ny tena zanaka de fahaizany rainy zany. Fahaiza nisy zanaka tsy ho fahaizany rainy ozy, fa raha ohatra nareo tsy fahaizany rainy, tsy zanaka nareo fa zazasary, batara. De be da be zazasary amin'izao fotoana, zazasary saritsary ny ange zany fa tsy tena zaza, tsy tena zanaka e, de milamina tsisy olana. Tonga amin'ny Jesosy fa milamina e,
tongava am'jesosy fa mirindra tongava am'jesosy fa tsisy olana tongava am'jesosy fa tsisy problème tongava am'jesosy fa zao jesosy miteny mihitsy hoe mankane satria amika nareo rehetra miasa fantratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsarana fa aveo indray jesosy de miteny hoe eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana eto am'izao tontolo zao anao sa tsy eto iomany ianao zany sao de anao inona ary ty lazay nyty rangah ty fa sao de tsy afaka rehefa miditra ao am' jesosy ianao zay atiany jesosy io raha lasena bavy tena zay tiany io a ohatra ny tamanga eo ampelatana kosa izy ianao ny tamanga ve hiteny hoe inona ary ty ataonao amiko ty fa ny tamanga de manaiky fotsiny de lasy Jeremia nankany ampanao tamanga nampianaran'Andriamanitra azy nampianariny tao namboara tsara le vazy efa tsara efa kaiky ho vita tampotampoka teo ny ravany ndray tena nanao vaovao ndray izy de nampianarin'Andriamanitra an'izay Jeremia hoe jereo vonaovako an'io ohatrany io nataoko amin'ny zanak'Israely ny tamanga ve hiteny hoe inona ary ty ataonao amiko ty fa ny tanimanga de manaiky fotsiny zay anamboarany mpanefy azy fa ny tanjon'ny mpanefy kosa de lazaiko anao hevitra tonga fiadanana fa tsy loza anananao fanantenana ny amin'ny farany tsy ho fahafatesana ny antony zao izy izy fa anehoana ny vonahako halleloja midira ao am' Jesosy fa ho avy ny fitsapana ho avy ny fanenjehana ho avy ny fankalana ho avy ny fizahanttoetra ho avy zao rehetrarehetra zao fa zao no lazainy Jesosy mainao aoka ianao ho matoky hatramin'ny fahafatesana aoka ianao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana omeko anao satroboninahitra fiainana te ampianatra atsika tsirairay avy azy zao androany a hoe raha tena ao am' Jesosy tsara ianao aza miala ao na mamay takininao aza miala ao na misamboaravoara takininona ny rivotra ao aza miala ao halleloja hoenao ty Jesosy nareo ty ohatra mampisavoaravoara ranomasina be zay mihitsy nazo mpianatra tena tsambokeliko Jesosy nge tao e fa tsy nanakana ny ranomasina tsy isamboaravoara zany zay tao Jesosy fa tsy nanakana ny ranomasina isamboaravoara zany teny aminao Jesosy fa Jesosy kosa aloha lazaiko aminao fa fiheziny Jesosy io e maty very zareo tam'le ranomasina samboaravoara tsy maty izy fa nysamboaravoara anao koa mety misamboaravoara be zao tsy maty ianao amena mety misamboaravoara be fa izy le tenin'Andriamanitra hoe efa saiko difotra mihitsy le sambo kely tsy haiko hoe raha izinga angamba sisy de rendrika fa za miteny anao fa tsy ataon Jesosy feno izinga io e halleloja feheziny hatramin'ny farany io matoky fotsiny ianao halleloja aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao omeko anao satroboninahitra fiainana zay raha lasana bavy zay no afatra apetraka amintsika na mafy na mora na inona zavatra mitranga fa rehefa ao am' Jesosy ianao azonao antoka fa ao am' Jesosy ianao aza miala ao inona moa ny tanjontsika ty tanjontsika nge de ho ampiakarana atsika eny amin'irao lanitra ny tanjontsika nge de le azona fiainana mandrakizay ny tanjontsika nge de le hidirana ao am'le Jerosalema vaovao e rehefa fantatrao zay tanjony zay masaka ao andohanao tsy samanota intsony ianao tsy samanota intsony ianao rehefa fantatrao ny fahalebiazany io Andriamanitra io mahatahotra io mampangovotra io ny fofonainy fotsiny de mampitresaka tendrombohitra ny fofonainy fotsiny de mampisamboaravoara zao tontolo zao tsy hanota intsony ianao oka Jesosy tena oka Jesosy tsy manota intsony ianao ty fantatrao fa mamono i Jesosy io mamono io Andriamanitra io ozy ianao ndray aizandray misy Jesosy sy Andriamanitra mamono zany reo mankany amin'ny eloreo ke tsy sitrak'Andriamanitra ny andehanan'ireo e fa noho ny amafisan'ny fony Andriamanitra marina de lasa any izy so anao mihevitra fa Satana mpanjaka ao amin'ny ao anatin'ny fijalianao mbola Andriamanitra mpanjaka ao satria Satana koa mijaly ao so de verinao hoe Satana mampijaly olo ao Satana koa mijaly ao fa Jesosy ny tompo na any an-danitra na ity tany na any ambanin'ny tany halleloja tsy alohanao miaraka am' Jesosy fiainana mandalo ty rahalahy fa hotana mamotika ety mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay
Haleloia. Efa kitikitihan'Andriamanitra ika ianao e. Matoa ianao tonga eto e. Fa te mahalala ny sitrapony ianao, matoa ianao tonga eto e. Ary ny fanamasina hitarika sy hanazavanao mihitsy. Afantaranao ny sitrapony. Tsy ho atakalonao intsony hoe korodina volamena ve dia ho atakaloko an'ity kolokolo ty. Tsy samanao kolokolo tsony ianao rehefa ao amin'i Jesosy. Tsy lanitra mangamanga akory. Fa tena hoe tamboho vato soa daholo 12 sosiny io. Saly ny miandry anao any. Dia hopitehanao amin'ny fahotana ve zany? Hosombanao amin'ny fahotana ve zany? Tsy samanao taratasy osoka tsony ianao. Fantatrao fa oty zany. Zay ho fahotana rehetra ao anatinao noho ny fahafantaranao fa manimba mandrakizay anao iny a, tsy ho ataonao intsony iny. Fa raha mbola tsy takatrao ny mandrakizay, raha mbola tsy takatrao ny herin'Andriamanitra, raha mbola tsy takatrao ny fahalebiazan'i Jesosy sy ny herin'i Jesosy sy ny fanafahan'i Jesosy, dia mbola hanota foana ianao. Tantaraiko raisitsika kely ny tantaran'i Josefa. Josefa zany a, zanaky Jakoba. Jakoba ny zanaka 12 lahy, mbola nisy anankiray fanampiny moa zany. Fa avy amin'ny Jakoba nisy ny foko 12 ny zanak'Israely. Dia io Josefa io novidian'Andriamanitra manokana io Josefa io. Josefa tamin'ny 17 taonany dia nanana fahitana, nanofy izy. Rehefa nanofy Josefa dia zao ny nofony dia nitantarainy tamin'ny rahalahiny. Nanofy aho izy hoe teny tambaritsika dia samy nanangona salohim-bary daholo. Dia rehefa samy nanangona salohim-bary tsika ozy izy a, ny salohim-bariko ny teo ampovoany. Dia ny manodidina rehetrarehetra nisy salohim-bary marobe. Dia le salohim-bary rehetrarehetra ozy niankohaka teo amiko daholo, teo amin'le anahako daholo. Tesitra andralany, nankala azy, nialona anazy. Avy eo indray ozy izy mbola nanofy a. Dia hitako ozy izy ny volana sy ny masoandro sy ny kintana rehetra dia niankohaka teo amiko. Trany amin'ny ray aman-dreny zany niankohaka teo amiko. Nialona andralahany. Dia rehefa nialona andralahany, tsy tiany Josefa, rahalahany zao tsy tiany Josefa. Dia nitady zay hamonoana azy. Rehefa nitady zay hamonoana azy izy, dia ozy Robena hoe alao izy tsy vonoina. Mampalaelo izy raha vonoina. Fa ndao izy alatsaka anaty lavaka fotsiny. Nalatsaka anaty lavaka izy, rahalahy zao mandatsaka azy anaty lavaka. Nao koa mety rahalahy sy anabavinao mihitsy ny mandatsaka anao anaty lavaka. Mety vadinao mihitsy ny mandatsaka anao anaty lavaka. Alao itoy ny tantara. Dia nilatsaka tanaty lavaka izy, tonga ny Ismaelita, namidy tany amin'ny Ismaelita Josefa. Dia rehefa namidy tany amin'ny Ismaelita Josefa, dia lasa tany Egypta. Dia rehefa tao Egypta Josefa tao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy nanota, tsy nanome tsinan'Andriamanitra. Zavatra lazaiko tsika raha sainabavy rehefa manatrika eto ary rehefa miaraka amin'i Jesosy, na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao aza monmonina. Na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao aza mimonmonina. Averiko a. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko. Ary matoky aho fa izy dia matahiry ilay zavatra natontro azy mandra-piavony izay andro izay. Io fa matoky hoe matoky aho izy fa izy ny matahiry anahy ao aminy hitory an'ilay filazantsara tsisy kilema. Zay ny tokony izy amin'io. Zay fantatro izay inoko izy. Ny fahafantaranao an' Jesosy anie mahatonga anao tsy hamoty. Fahafantaranao an' Jesosy anie mandany filana maro sy ny fahotana maro. Fahafantaranao an' Jesosy anie mahatonga anao tsy hanao kolikoly, mahatonga anao tsy handaingy, mahatonga anao tsy hanaonao foana intsony satria fantatrao izy. Ary miaritra ihany ianao anatin'izay rehetra izay. Satria le nofo miady foana nge ty nofo ty. Ty te hanao kolikoly, ty te hangalatra kely, ty te hazo be, ty zao io foana io. Fa rehefa ao fanamasina manohatra an'io. Alleloia. Mazava ve zay rehetra zay? Zao zany zavatra izy. Ny teny masina rehefa toriana eto rehefa alahady iainana iny amin'ny herinandro. Tsy haiko na riva eo ara rehefa isy fizahatoetra zao. Fa zagaka tsony. Halleloia.
azagaga raha mamay e hoe mamay be izy tiako dia ozy ten'andriamanitra azagagy raha miasa ao anao hoe azagagy e alleloia lafory nidira sadraka sy misaka sy abediny koa ary impito mihoatra no nisan'andro nanao ratsy vera no nampidirana azy tao tsia so dia za veranga olona marina ty dia mahazo zao fizany totra za verangamba ty novadiko za verangamba manao zao zao dia maninona ary aho mahazo zao zay misy ntiany jesosy tsy marina indray boky tavo ny masona ozy tsisy fanaitainana ny fahafatesana ozy ny tsy marina io dia hoenao marina mijery azy enao tena honary aty any an-tanitra lanana malama ny ametrahan'andriamanitra azy ozy salamy fa tenao vitopolo aza miarina andratsy fanahy ianao fa zay navoany asafa miarina andratsy fanahy izy ary saika bilisaka mihitsy aho izy raha tsy niditra tao am'tranon'andriamanitra jereko izy izy to tsisy fanaitainana jereko to tena botrabotra tovotovotra bebekibo tsisy problema sy sisa nefa za manana an jesosy ty to mandeha taxi be mandeha bisikileta aza mietrehitra zany la lasaina pavy ny atsika fanjakany lanitra amen tsy makatahaka zao tontolo zao tsika zay ohatrany ataon'ny mpitolo filazantsara amin'ny prospérité zay sisa hoe tsika koa dia manao palitao miraradraratra sy katikatatra zay sisa ozy raha lamahify zay ohatrany tsy ondry vonoina kosa my fijerenareo zany ny ondry vonoina zany te miafiafy kely mierameratra kely manompon'andriamanitra nefa ianao manompon'andriamanitra ohatran'ireny hoe Bill Clinton ve sa Obama anao miditra vaky tolo tenin'andriamanitra jesosy tsisy namantarana azy ohatra ny amitenen'ny fanahy zay zavatra rehetrarehetra tao dia fantatra fa misy mandray zany rehetrarehetra zany halleloia Timoty faharoa toko voalohany andininy fa 12 izy teo miaritra tsika tao tany fantatrao zay enonao tahirinao nafarana izy Timoty faharoa toko faefatra andininy fa 9 faran'ny fiainam-pôly ty farany fiazakazana ty am-pôly ty efa tapitra zany ny am-pôly eto e dia zao nolazay Timoty faharoa toko faefatra andininy fa 9 fa izao dia efa atolotra sahady ary efa miakaiky ny andro fialako leo afatesana io zany dia ialana io dia inona ny tenenina halleloia tsy niteny zay perta tsy niteny zay tena tsy lamina misy dia atao tandraka ho faty any tsia aoanao izy efa niady tsara aho natanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aho atry zao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana inona le satroboninahitra tary amin'ny Jakoba satroboninahitry fiainana dia ty ndray satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo mpitsara marina ho amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany tsy ho am-pôly any io fa ho an'iza koa ho any zay rehetra tia ny fisehoany koa tsy ho am-pôly reny io fa ho anao raha ohatra ianao miadiny ady tsara raha ohatra ianao nitahiry ny finoana raha ohatra ianao nitanteraka ny fiazakazahanao dia hoy zay izy hoe vitany aminy nandray sisy tao amin'i Jesosy raha lasaina bavy tsy fantatra naroviany Jesosy ny tonga tsy fantatra zavatra rehetrarehetra mbola hitranga rehetrarehetra fa na inona zavatra mitranga na afo mamay ohatry ninona io tadidio fa sadraka sy misaka sy abediny ko anankitelo no nalasaka tao fa rehefa nijery ny olona mijery azy olona efatra ny hitany tao halleloia ianao koa zany raha mandalo fizahan-toera sy fitsapahana mamay tsy olona anankiray ny hitao fa ianao Jesosy ny hitao Jesosy miaraka aminao fa tsy avenao fotsiny hoe ndany ianao mandeha halleloia fa na volondohanao raha tsy may na voaka tao sadraka sy mesaka sy abediny koa tsy mahay moafo ny akanjony miracle nge zany miracle nge zany raha lasaina bavy miracle dia fiainanao isan'andro san'andro tsy makanisa ty aminay amin'ny zoma sabotsy lahady fa isy miracle be ao tsy atao publicité zany fiainanao fotsiny voaka taxi be tsy miracle fiainanao ao an-trano miracle fiainanao any am-piasana miracle rehefa manana an Jesosy ianao tsy mila tsonareo eny amin'ny toerana ry telo andro ijery miracle efa iainako miracle ao Jesosy halleloia matoky anjany ve ianao amen mahereza ao am Jesosy tomoera tsara ao am Jesosy
fa vetivety Jesosy dia ho avy manamboatra anao izy zay aza maika hiala le aty fa Jesosy manana lerany analana anao za tsy afaka analanao raha manalanao a simba le programan'Andriamanitra fa aloha ao ihany ianao a zay mamoanam-bavaka zay mahatsiarom-bavaka fa Jesosy zay manamboatra anao dia mifampatsiarom-bavaka tsika samy manana ny adiny samy manana ny laforony samy manana ny sampony misy rivotra misamboaravoara samy manana ny azy fa samy manana n'ilay Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy ampy mizara ho an'rehetrarehetra halleloia fa tanteraka le any Jakoba tanteraka le any Josefa marana antsika azy tonga ny rahalahy io ary fa tanteraka le nofy fa matahotra mahita ny Josefa hoe ty Josefa so tena rehetrarehetra adalo ty amiko koa iny atahotra koa izy zao hitana tsy haiko zay programme Jesosy aminao fa tonga nakeo amin'ny Josefa natahotra Josefa ao anatiny a malahelo ary amin'le rahalahy ny fianakaviany Jakoba rehetrarehetra lasa nakany Egypta nakeo amin'ny Josefa zay le nofo tary aloha zay nofo nomeny Jesosy anao fantatrao azonao antoka fa Jesosy nameny nofo iny naroviana tanteraky iny amen halleloia avosika ve zany dia tonga teo amin'izay ny fianakaviana rehetra teo anatrehan'ny Jakoba teo anatrehan'ny Josefa dia mahafinaritra be le tenin'ny Josefa hoe ianareo nieritreritra n'izany ho ratsy fa Andriamanitra nieritreritra n'izany ho tsara rahalahy anao zao miady aminao ray aman-drenonao zao tsy tianao mpiara-miasa aminao zao mamikapikana anao ny patron anao zao misy migiafy anao tsy zay olona kaiky anao misy fahavalonao dia ozy ianao izy ianao nieritreritra n'izany ho ratsy Andriamanitra nieritreritra ny ho tsara tsy alohanao raisina fisainana zany tsy alohanao raisina fomba fanao zany tonga dia sitra mifonao io tsy mila mandeha dokotera maka spécialiste zany hoe hijery fo dia misy ohatrany hoe mararirary fo sy an'izany ato zao fa olana an'io Jesosy fotsiny avitsory ny fahatezera avitsory ny alahelo avitsory ny fahasosorana man'olona avitsory ny lolobo tonga dia fo vaovao tena tsisy tsetsitsetsina mihitsy fa fo mitsaitsaika mihitsy ao fonao rehefa Jesosy ianao tena ianao azany a mety menao fa miteny ianao amin'izany a io fo io tandremo fonao mihoatra zay tokony ho tandremana tandremo fonao mihoatra zay tokony ho tandremana ny vadinao kasihan Jesosy tsy hampiady akoho tsony polero ty no aminareo aveo fa tsy miady tsy mampiady akoho zany tsony izy amen tonga dia araka eo atongotry Jesosy nareo amin'ny anaran'i Jesosy mety efa nikasika anao izy efa nongatra varavarana izy efa namahanao izy molitarika anao hatramin'ny farany izy halleloia 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 tsara Jesosy tianao ve Jesosy mbola te araka aminy ve anao na mafy na mola halleloia halleloia